faly miarahaba antsika mianakavy eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé ny tenako. Inona moa no zavatra resahana ato amin'ny Jeanne Forêt Santé? Ny zavatra resahana ato dia momba ny fahasalamana, ny vatana sy ny toe-tsaina. Jeanne Forêt Santé moa dia aty Canada no misy azy. Ka izay no antony anolorana ity fandaharana YouTube ity mba ho hitan'ny malagasy eran-tany eto Canada ary ny any Madagasikara ny fandaharana izay atolotr'ay mikasika indrindra ny fanampiana ny olona ahafantatra bebe kokoa ny momba ny fahasalamana. Androany inona no lohahevitra ho resahantsika bebe kokoa dia ny momba ny fanahiazam-batana. Inona moa no antony anaovana ny fanahiazam-batana? Voalohany indrindra dia ny resaka fahasalamana ary faharoa manarakaraka an'izay dia ny resaka bika aman'endrika izay tsy azontsika olombelona tsinotsiniavina atao ambanin-javatra ny momba izay toe-javatra izay satria isika olombelona dia telo ny zavatra mahatonga antsika ho olombelona dia ny saina, ny fanahy ary ny vatana. Tsy afaka misaraka ireo telo ireo izay vao tena feno ny maha olombelona ny olombelona iray. Ny tenako moa dia mpitsabo ary nandalina manokana momba ny atao hoe fanahiazam-batana ary ity ny boky mirakitra ny thèse de doctorat en médecine izay mitondra ny lohateny hoe prise en charge de l'obésité par la phytoaromathérapie, izany hoe fanahiazam-batana amin'ny alalan'ny fitsaboana amin'ny plante médicinale ara-javaboary. Izy ity dia nahazo ny prix d'excellence, prix de thèse tamin'izany andro izany ary nahazo ny félicitation de jury. Ny fanahiazam-batana dia tsara ho marihana fa tsy ataotao fahatany, fa tsy maintsy mila olona tena mahafantatra izany fanahiazam-batana izany no tokony hanaraka akaiky ny olona iray izay manao io karazana fitsaboana io. Inona no antony anaovana ny fanahiazam-batana? Efa manjary lamaody eran-tany ity fomba fitsaboana iray ity, kanefa tsara ho fantatry ny olona rehetra izay manao azy fa tsy zavatra mora io zavatra io, fa mila olona izay nianatra momba izany, hanara-maso akaiky ny fandehan'ny sy ny fizotran'izany atao hoe fanahiazam-batana izany. Inona no antony anaovan'ny olona anankiray ny fanahiazam-batana? Voalohany indrindra aloha ny hataviazana dia misy voka-dratsiny be dia be eo amin'ny resaka fahasalamana. Voalohany indrindra dia mety mampiakatra ny cholestérol. Ny cholestérol dia mety manentsina ny lalan-drà ary mampisy sakana amin'ny famoivoizan'ny rà ao anatin'ny lalan-drà ka mety hiteraka ny atao hoe fahatapahan'ny lalan-drà na hoe AVC. Mety ahatonga koa ny atao hoe infarctus du myocarde. Mety ahatonga koa ny karazana paralysy rehetra amin'ny tena. Ka izay no antony hitandremana amin'ny resaka sakafo ary anaovana ny atao hoe fanatanjahantena na fanetsehana ny vatana na activité physique. Inona no mety ho voka-dratsin'ny fahataviazana koa? Dia ny eo amin'ny resaka toe-tsaina. Mety manimba ny toe-tsain'ny olona anankiray
ny fahafantarany ny tenany hoe ngeza loatra izy. Fa io indray mantsy aloha dia miankina betsaka koa amin'ny atao hoe culture en général. Tsy midika akory zany fa hoe